Miaraba tompoka coach lofty mpampiofana théâtre moderne ny tenako izay faly mivahiny miaraka aminareo dia kopatanana antsika mpijerena tokantrano miaraka amin'reto mpisehatra eo amin'ny théâtre moderne reto izay misy amin'izareo avy ato amin'ny scénariste dia misy amin'izareo avy eo amin'ny Yamaha dia atsika sehatra manaraka iza daholo ary miaraka aminay iza miarabantsika rehetrarehetra miaraka aminareo zany fa ny teny lofty teo hoe amasy scénariste za zany manambotsoa président scénariste avy amin'ny institut supérieur de technologie any Antananarivo dia pasiko amin'ny raha namanito akaiketiny fa miarabantsika rehetra Rayana ny anarako mpikambana ao amin'ny Yamaha dia manao théâtre moderne miaraka amin'ny coach lofty dia mbola faly miarabantsika hatrany ny anarako Nondo mpikambana vao amin'ny Yamaha miara-miasa amin'ny lofty amin'ny sehatry ny théâtre moderne. Dia mbola faly miarabantsika rehetra hatrany Malala ao amin'ny Yamaha ihany koa miaraka amin'ny coach lofty manao théâtre moderne. Fatonina foana faly miarabantsika ny anarako Yary avy ao amin'ny scénariste. Dia faly miarabantsika rehetra ny anarako Niavo avy ao amin'ny scénariste manao théâtre moderne. Maheno karazana ataontsika hoe anarana maromaro ihany ao anatin'ilay izy ina marina moa zany ny tena ataonareo coach lofty fa eo foana ihany voatona foana ihany le coach fa ina le tena atao zany ao anatin'izay tena atao moa zany dia théâtre fa théâtre moderne zany hoe théâtre moderne dia nampiantso dia namaly izy ireo misy ary moa tsy natsoana fa rehefa nahita anaty dia niantso mbiba ampianary zay dia zay natonga ny scénariste sy ny Yamaha sy ireo moa zany nafaka nasainy dia zany hoe nivondrona tao anatiny anareo niaraka satria misy hoe Yamaha misy hoe scénariste ihany koa ao anatiny zany hoe nivondrona ho iray ve tao anatin'ilay izy ireo efa samy sehatra tamin'ny lafiny théâtre aloha fa rehefa nijoa mpampiofana dia niantso izy ireo ampiofana azy izay ny zavatra nisy fa efa nisehatra tamin'izany théâtre zany daholo fa zany hoe théâtre tamin'ny fomba ma théâtre moderne azy niantso anay izy mba hianatra ny théâtre moderne asa zao nietrehitra renao le scénariste hoe dia tena scénariste amin'ny scénariste tokoa sa zay ve le izy sa hoe groupe anankiray le izy sa hoe inona zany le tena ho an'le scénariste manokana iny zany mety afaka mamaly président les scénaristes zany club anankiray izy io amin'ny IST dia izy io tafiditra anatin'le hoe activité par universitaire na hoe APU dia ny ataonay ao zany dia manao théâtre moderne moa zany zay fa amin'ity taona ity zany zay mety eritreritra hoe hanao comédie musicale ndraiky ao amin'ny FT ao amin'ny IST Ampasapito ay eny ary jerentsika ihany rehefa avy eo fa manitikitika ana coach théâtre classique et théâtre moderne inona mampiavaka an'ireo anankiroa ireo inona le touchement moderne ny théâtre ny théâtre moderne dia milalao an-tsehatra re zavatra iainantsika sy fahita andavanandro milalao amin'izao fotoana izao izany hoe tsy mamela tantara zany fa mampiavaka ny théâtre moderne dia manoratra foana amin'izao vaninandro iainantsika izao tsy mamela tantara zay ma klasika azo anazy tena manoratra dia lalovina amin'izao fomba moderne zao le misy amin'ny kambana ve mety misy anankiray ohatra tena misahana an'izay manokana sa ahoana indray no amin'ny fandrindrana an'izay eny an-tsehatra oui ny amin'ny théâtre moderne mipetraka mazava tsara ny rafitra sy ny zavatra maro samihafa fa tsy maintsy misy ny mpanoratra dramaturge tsy maintsy misy ny mpilalao tsy maintsy misy ihany koa ny mpandrindra an-tsehatra metteur en scène samy voazarazara izay andraikitra zay
ary izay mihitsy any tena tanjaka sy ny heriny sy izay nitondraka amin'ilay mahatiatra moderne azy mba ahafahany tiatra moderne koa maripotitra tsara maritoerana tsara eto Madagasikara. Jerentsika ny tanako apetraka ny tanako fa raha misy taratasy raha tsy eo zany ny mpanoratra dia mitongilana oety raha tsy eo zany ny dia mitongilana fa raha vao tsy eo ireo telo ireo tsisy mahatiatra moderne azy dia izay mahatonga coach Lofty nanoka tena ampiofana an'ireo telo ireo ahafahany izy miaina foana Manan-talenta ny ankiziny coach. Tena manan-talenta be raha hoe tena ao anatin'izay ny mpikambana iray manontolo mandrafitra ny ireo fototra rehetra ampijoro sy ampisy an'izay resaka teatra izay. Misy sangan'asa anankiray hojerentsika manaraka izao alongamba ny coach no na izay afaka manolotra azy na mitantara hoe inona ny zavatra ho arahantsika manaraka eto. Ok, aloha androvako azy. Ity fanadihadiana manaraka aty dia fanadihadiana manazava feno no momba ny teatra moderne miaraka amin'ny fanehonan-tsary ny filalaovana zany teatra moderne zany. Ankafizo ary. Ouais, on n'arrive jamais à réaliser le modèle qu'on souhaite. Mais les faux angles, les professionnels aussi, ça tue des angles. N'est-ce pas, Coquille? Oui, les yeux. Les yeux? Je le veux avec ses yeux. Tu parles d'un gars? Oui, d'un sauveur. Il est si... Comment dire? Je le veux. Et tu l'auras? Oui, et je l'aurai. Je vais appeler Babou. Santionana teatra moderna iray nataona vondrona tanora ny hitantsika iny. Ny teatra izay sokajena ho fampisehoana an-tsehatra tantara mampangitakitaka na mampahonena na mampiome izay velomin'olona hita mihetsika sy miresaka toy ny amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny fiteny malagasy zany na amin'ny fiteny vahiny. Niverina ny lazan'ny teatra tamin'ny alalan'io teatra moderne io nanomboka ny taona 2024 satria nijoro singa mamelona azy ka nampianatra tamina tropy vondron'olona maro tamin'ny faritra maro teto Madagasikara i Ralampitina Rado Alain Patrick izay mitondra ny anaran'ny sehatra hoe Lofty. Talenta voajanahary ny coach Lofty ary nanatevim-pahalalana tamina manam-pahaizana vahiny momba ireo rafitra singa maha-teatra ny teatra izy taty aoriana ka izao mizara fahalalana mirehetra izao. Ka ny olona mahay dia teatra vao tsy mahita ny fihetsika amboarina dia lasa izy mivoaka tanaty. Milalao teatra ianareo fa tsy mpiaina teatra. Misy le hoe miaina izy diso zany lalovina le izy. Mazava raha hiainana arika fa nampimanina reo dia tapaka lavina dia sahirana izay efa mpianatra. Ho sahirana na mpianakaviana hoe fahaizanareo tapaka lavina. Landrovina ka rehefa miteza reny tomany dia tena mitao lalova. Moa zany tany hoe fananao teatra klasika ihany fa zao fa nanao an'ilay teatra moderne dia ny hitako hoe mampiavaka anazy sy hoe tena mampiavaka anazy kokoa zany amin'ilay lafiny hoe afaka miara-miasa amin'ilay dramaturge sy ilay scénariste mihitsy sanao hoe misy côté hitanao hoe zao ny ilay mpanoratra avoka amin'ity fa amin'ilay teatra klasika tsy nalesy zavatra efa mipetraka efa taroa dia tsy dia manana liberté be zany ianao hidiscuter amin'ilay dramaturge hoe ty le ohatr'izao na ohatr'izao fa tsy maintsy hoe interprétation anao rery amin'ity zany ianao mba tsy rery mamoaka an'ilay zany dia hitako hoe tena manampy izay amin'ilay fomba filalaovana le teatra zany. Ny voambolana hoe teatra no voambolana ampiasainy araka ny voasoratra amin'ny raki-bolana malagasy nosoratan'ny registre James Raoulson ny 4 Jona 2027. Ny mampiavaka ny teatra moderne dia izy milalao an-tsehatra ireo zava-mitranga amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Misy fizarana 5 ary karazany 3 ny teatra moderne ary azo atambatra mba ho lalaovina an-tsehatra ny karazany rona mihoatra. Tanjo amin'ny fahafifanana endriko dia mampiofana olona aho mba ho tonga mpilalao teatra ny olona anankiray na maro sy mihoatra. Mampiofana olona aho mba ho tonga mpandrindran-tsehatra ny olona ray na maro na mihoatra. Mampiofana olona aho mba ho tonga mpanoratra ny olona. Mba ahafahan'ny teatra araka ny efa nilazaiko tetsy am-boalohany hoe ho mari-toerana tsara ny teatra eto Madagasikara indrindra amin'ny malohara'ny mpanabeazana izany. Tsy toy ny taranja ara-javakanto hafa izy ity, afaka milalao avokoa, afaka mianatra avokoa, tsy misy maso-tsivana satria taranja ara-javakanto hafa tsy misy hoe mitaky fari-pahaizana, mitaky fari-pahalalana
fa ny teatra zay ny tena mampiavaka azy any koa tsy mifidy a saranga na tsy mifidy ny ninona fa ny rehetra no afaka milalao sy mianatra teatra. Singa maro no entin'ny teatra raha nambarany coach Lofty ka nanosika azy anaparitaka izany. Ao anatin'izany ny mahafanabeazana azy, ny fialamboly, fampivoarana ny maha-olona, fikolokoloana ny saina, manome fahafahana mampivelatra ny toe-tsaina, tia miara-miasa ao anaty ekipa, manampy amin'ny fananana fitadidiana tsara ho an'ny mpilalao, mandresy fahasarotan-kenatra ary mandrisika ny olona ho tompona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Maro araka izany ny efa nandray fampiofanana taminy ary vonina hatrany izy ny anaparitaka izay fahaiza-manaon'izay ho an'ireo rehetra liana ho matianina amin'ny teatra moderna. Teny entiny miady raha teo ny hoe teatra manakaiky ny fiarahamonina, mihetsika fa tsy hetsehina. Appelle une ambulance. Ouais, on n'arrive jamais à réaliser le modèle qu'on souhaite. Tikiny ny fanazavana misy ao anatin'izay teatra moderna izay mbola entintsika namafisina izay ny fanazavana misy eto mbola maromaro ny mino fa maromaro mametra-panontaniana makasikasika ny tontolon'izay teatra moderna izay tena anontaniantsika voalohany hoe inona moa zany ny atao hoe comédie musicale satria izay voaresantsika tena voalohany teny izay tena lolo teny. Ok, ny comédie musicale hitondra fanazavana coach Lofty satria somary tsy izay rehetra atao an-tsehatra no antsoina hoe teatra. Fa ny comédie musicale mantsy fitambarana art de la scène anankiefatra. Reto avy aloha zany natsoina hoe art de la scène. Comédie musicale raha mahitsika misy mihira, chant, raha izay. Comédie musicale raha mahitsika misy mandeha, danse. Comédie musicale raha mahitsika misy olona mifampiresaka, tsy ny tena hoe teatra mifampiresaka, teatra zay. Ny comédie musicale misy mandeha hira, mihetsika, inona ty raha ity, tendry, musique. Zay natsoina hoe art de la scène, izy efatra zay, musique, danse, chant et théâtre. Zay ny comédie musicale tsy afaka klasena loatra hoe théâtre fa hafa mihitsy ny comédie musicale. Zay zany dia efa hita be mampiavaka azy. Zany hoe théâtre moderna zany tsy misy an'ireny hoe mandeha fizarana voaloha satria ny théâtre moderne misy fizarana ty. Hoe mandeha fizarana voaloha dia hoe misy mandeha tsy izay ny théâtre moderne. Fa ny théâtre moderne tena fizarana voaloha, toy fizarana faharoa fa tena tsy ohatry ny comédie musicale. Samy hafa ny fomba fanehoana antsika tsara izy. Eny